Ty Andriamatoa Cherchimbe Jovial zay efa vahiny matetika eto amin'ny CM radio ihany izy amin'ny ampitaindavitra moa ny fampiresahantsika aminy matetika eto amin'ny fandarana zara hevitra filohan'ny antoko ny fivoaran'ny malagasy na ny afima miaraba an'antoko. Miaraba anareo amin'ny CM dia miaraba ny mpiaino antsika rehetra, miaraba ny tokantrano tsirairay anareo teknisiana ihany koa nanao ny ezaka rehetra mba ahafahana nampita izao tafatafa iarahantsika izao indray dia misaotra tompoko. Fanovana, fiovana zava-misy nireraina be izy io teto amin'ny firenena. Raha vahiny tao anatin'ny fandarana zara hevitra farany ianao, mbola tao anatin'ny hetsitsika dia nilaza ianao hoe miverina ny sarisary ny 7 amin'ny zava-misy eto Madagasikara, le hoe niandrandra fanovana ny vahoaka nefa tohatry ny verin-dalana indray toy ny nataon'ny mpitondra teo aloha. Mbola mitazona izay teninao zay ve Andriamatoa Cherchimbe Jovial sa efa hitantaratra eny le hoe fandehanana makany amin'ny fiovana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Le fiovana misy karazany maro, zay le niteneniko tamin'iny. Le fiovana dia fiovan'olona, fiovana toe-tsaina, surtout le toe-tsaina. Ary io toe-tsaina io no mandrafitra ny firenena anankiray raha te hiova izy. Le toe-tsaintsika mihitsy zany nefa ela no efa simba amin'le fomba fanaovana politika, satria le fanaovana politika tokony ho izy dia misy ny atao hoe redevabilité, tamberina any amin'le vahoaka izay nanome an'le fahefana ho anao. Ka raha miteny androany hoe le fiovana tadiavintsika ve mbola efa ho tonga amin'izay tsika, mbola lavitra ny lalana ary tsy omena tsiny koa, satria ny fitondranany mbola tsy hoe na dia nanome ray volana ny premier ministre aza zareo efa fantatra dia fantatra fa sarotra be ny avitana fanovana amin'izany ray volana zany na 2 volana zany fa ny zavatra tsapa kosa aloha misy le volonté aloha tia hanova any amin'ny lohany, ka rehefa hita zay fiovana sy fanovana any amin'ny lohany zay dia ataoko angamba raha tsy mangaika manaraka fotsiny ihany, fa le fiovana tadiavina aloha atreto aloha dia ataoko angamba mbola tsy tonga amin'le tanjontsika, mbola akaiky angamba no iaho, mbola tsy ampiray volana koa raha nandraisana fahefana zay ampiray volana tsy ho ela moa 14 novambra, dia ataoko angambany ho hitatsika afaka volana vitsivitsy eo le izy, fa ny atany am-boalohany dia efa niteneniko foana hoe efa tsy manana fotoana tsony tsika mbola anaovana tsapatsapa, tsy manana fotoana tsony tsika anaovana hoe zao le fanovana tianay tao, na zao le refondation tianay tao, na zao le reconstitution nationale tianay tao sy ny karazany, fa tokony efa nandray an'le fitondrana dia tokony fantatra hoe zao le fiovana, satria efa nitakina teny an-dalambe izy io dia fomba ahoana ny atratrarana zany fanovana sy fiovana tadiavintsika zany. Mahakasika ny lalam-pandroenan'ny Repoblika fahefatra nirerainy hoe tapitra foana io, foana ihany koa ireo androm-panjakana njoro tamin'izany Repoblika fahefatra izany. Anisan'ny niteraka resabe ny mahakasika ilay fianianana nataon'ny filoham-panjakana ny Colonel Michael Randrianirina tamin'ny 17 volana Oktobra 2022. Raha ny fahitanao mbola mitazona le hoe verin-dalana eny ve ianao manoloana izay zava-misy izay aloha zany hoe Repoblika fahefatra rava verina amin'ny fanapahan-keviny ny anina tamin'le lalam-pandroenan'ny Repoblika fahefatra ny filoham-panjakana ny Colonel Michael Randrianirina, mbola reo ihany koa ilay androm-panjakana njoro aloha zany tamin'ny Repoblika fahefatra natsangany andro rajoely ny 10 iny 20 tsika zao. Misy point maromaro tikotro amalina an'izay zavatra zay. Raha rava ny Repoblika fahefatra, rava ny constitution, atsatra ny constitution, dia ina ny itondrasana an'le firenena. Zay ataoko angambany le fanambarana hoe foana ny ACC, foana ny CENI, ajanona ny lalam-pandrenana, mijanona treo ny Repoblika fahefatra, précipité loatra le décision nanaovana an'le izy. Ka zay nahatonga an'iny zavatra iny hoe ny verin-dalana amin'izay rehefa nisy ny décision ny ACC hoe misy ny vacance du pouvoir, omena ny ty olo ty ny fahefana, reto olo reto ny fahefana hitondra ny firenena araky ny lalam-pandrenana tsy maintsy nianiavana, mijanona daholo reo institution rehetra ny 4e Repoblika, dia zay ny nampitonga azy ny verin-dalana, satria ny firenena raha hitondra firenena anao tsisy lalam-pandrenana, raha ny lalàna farany ambony indrindra eto amin'le firenena lalam-pandrenana, dikan'izany raha tsisy le lalam-pandrenana
dia tsisy tsony le lalàna velona rehetra ao ambaniny zany lalam-panorenana zany dia lasa république bananière le zavatra fa alohany andravanao le république faefatra dia tsy maintsy misy proposition alohanao hoe tia nitondrasana le firenena tia ny république vaovao république fahadimy ohatra am'izany république fahadimy zany tsy maintsy mandalo ny fitsambam-bahoaka zany zavatra rehetrarehetra zany ma état de droit ny état de droit ka raha vo mivona am'izay anao dia mivona am'le atao hoe le état de droit zay aloha voalohany indrindra faharoa manaraka an'izay efa nanaja efa niverin-dalana ihany nanaja le lampanorenana sady tsy andravany le institution dia tokony jerevana ihany koa ny fomba am'ireo commune reo reo mera reo hitatsika zany reo mera reo vory zareo maly nitaraina mikasika ny fanovana PDS azy misy lalàna mikasika n'izy io la loi organique 2014-020 mikasika ny mera ary mikasika ny déchéance ny zany mera zany raha nanao faute grave izy araky ny lalàna dia zay no afaka andravany fanjakana ny PDS azy raha ohatra nisy osoka tamin'ny fifidianana dia zao ny zavatra anontaniako hoe dia nisy ny fitoriana tokony nisy ny fitoriana teny amin'ny tribunal administratif efa nisy ny fitoriana ny valy tamin'ireny fotoana reny nisy ny naomby nisy ny tsy naomby reny fitoriana reny ka zany fitoriana zany tokony arahana tsakany tsy andavana fa tsy ho changenao PDS fotsiny ohatra zao raha tsy mitombony reny raha tsy mitombona ny fifidianana communal reny tsy mitombona ihany koa ny fifidianana conseillers municipaux satria natao amin'ny andro ray ireo ny fifidianana mera sy ny fifidianana conseiller municipal dia tokony zany tokony jerena daholo zany zavadrany satria fanarahan-dalàna aoka tsy ho adinotsika fa efa nisy resaka ane nataony ministre d'état tamin'izao fotoana zao hoe raha tsy manaraka ny lalàna atsika raha tsy manaraka ny lalam-panorenana tsika dia ialany vondrona européenne sy ireo mpamatsy vola bailleur traditionnel zany ahafahatsika mitondra n'le firenena ka raha tonga amin'izay zavatra dia tokony jerevana daholo hoe inona le lalàna velona ary fomba ahoana no najana n'io lalàna io sy raha misy ny mandika n'io lalàna io inona ny lalàna mpiarina zay voalohany indrindra raha tsy mitombona koa le fividianana amin'ireo be ny tanàna reo dia iza ny tompona andraikitra tamin'izany osika zany reo be ny tanàna ve sa ny ratsa mangaika ny karakara n'izany fifidianana zany zay ngambany no tiako hitenenana amin'izay nisy ny fiverenana tao anatin'le zavanisy nisy ny fiverenana tao amin'ny le lampanorenana sy ny karazany fa taoko angambany décision précipité loatra na tonga aniny zavatra iny oniverin-dalana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ialan'ny mpiarime minantoka mahazatra isika tahotra ihany koa ny any mpitondra io hoe sazy iraisampirenena io san'izany zao ilay sazy napetraky ny vondrona afrikana zay ny fampidinena teto Madagasikara iny farany herinandro lasa teo raha ny mahakasika le hoe banky iraisampirenena sy ny tahirim-bola iraisampirenena ary ny vondrona européenne misy no mitsikerany hoe rafitra nampahantra antsika malagasy izy io rafitra isany hoe ny sakana ny Madagasikara tsy anana fahaleovanteny ho rafitra napetraky ny banky iraisampirenena ny tahirim-bola iraisampirenena ny vondrona européenne ny tandrefana io zany raha ny fahitan'Andriamatoa Serge Mbezoviala tena vahaolana tokoa ve le hoe tonga dia alana am'ireo laza ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta fa efa mandeha amin'ny ambaratongany ny fialana am'ireo hoe mpiara-minatoka mahazatra ialana am'le hoe fahaleovantena efa betsaka ny tena zany hoe iala am'ireo efa betsaka zany hoe iala am'ireo bailleur traditionnel zay nefa niverin-dalana ihany zay le tiako tenenina hoe aza manao populisme fotsiny fa jerevy le réalité ny zava-misy tsy midika hoe tsy iala am'ireo tsika fa alohan'ny arahanao am'ireo karakarao ny tokantranonao aloha io ohatra ny fiainantsika ihany alohan'ny alahanao mitrosany amin'ny banky satria matoa ny olona mitrosany amin'ny banky dia misy filana ao anatin'ny tokantranony ka alohan'ny raha te hiala amin'izay trosany banky zay anao karakarao aloha ny tokantranonao aleo tena tsara ny tokantranonao aleo tena ara-toekarena financièrement aleo tena amin'ny zavatra rehetra ny tokantranonao dia tsy miankin-doha amin'izanizy ianao ka ny tenenana androany hoe hiala am'ireo tsika na tsy hiala am'ireo tsika populisme fotsiny zany fa ny zavatra tokony atao zay rehefa nyteneniko hatramin'izay foana tsisy ny olona te hiankin-doha amin'izany banque mondiale sy ny FMI zany fa matoa anao miankin-doha am'ireo dia misy tsy fahombiazana ao amin'ilay fitantananao aminao na misy tsy fahampiana ao aminao azonany zany fahampiana sy fahombiazana zany dia zavatra tokana ihany ataovy ny fomba rehetra hampandrosoana ny toe-karenanao mangarahara
resaka fampandrosoana toe-karena nireo secteur privé reo mba hampidiketra amin'ny fanjakana afahany fanjakana manao ny fotodrafitrasa rehetra sy ny asany araka ny tokony ho izy a atsarao ny fahasalamana, atsarao ny fanabeazana, atsarao ny sehatra rehetra mba hahafahan'le firenenao zany a mba mijery lavitra sy tsy miankindona amin'izany izy. Amin'ny resaka fifandraisana resam-pirenena io a tsy misy hoe namanamana izy io. Il n'y a pas d'intérêt dans la diplomatie na ny firaisana resam-pirenena zany. Il y a que des intérêts. Rehefa itsika tsy mahafantatra n'le intérêt tsika hoe inona moa ny tombotsitsika iarana amin'ny banque mondiale sy ny FMI na ireo partenaire technique traditionnel, rehefa tsika tsy mahafantatra an'izany tsy ireo mihitsy ny eritreritra atsika hoe andao zay ary asanareo anampy anareo araky ny tokony hitadiavanareo azy. Itsika ny tokony mahafantatra inona ny hitadiavantsika an'zareo, inona ny sehatra ahafahantsika miara-miasa amin'zareo. Raha tsy tiantsika zany zavatra zany ataovy ny drafitra rehetra ajustement structurel rehetra amintsika mba ahafahantsika mahaleo tena makany amin'le fahaleovantena tena izy, mba ahafahantsika mampiodina ny ato anatiny fa tsy hiankin-doha amin'ny any ivelany foana. Ny makasika an'izay mantsy a ny tale général ny orinasa Jirama dia anisan'ny olona napetraky ny banky iraisam-pirenena satria manana parabetsaka ao amin'ny Jirama ihany koa ny banky iraisam-pirenena sy ny fanjakana malagasy aloha zany mizara roa reo mandony karama ny tale général ny orinasa Jirama iny. Anisan'ny nisy ny hetsika nataondreo mpiasa nisamborana mpitarika syndicat ihany koa aloha zany le hoe fialan'ny tale général ny orinasa Jirama satria nambotry nampahantra an'ity orinasa mpanjakana ity ny tale général ny orinasa Jirama. Raha hiala amin'izay afanalana ny tale général zay tsika inona ny mety iseho zany amin'ity orinasa mpanjakana Jirama ity? Zavatra roa tiako tirina amin'izay ity DG ity io ny nampahantra ny Jirama, tsy nahantra zany Jirama tany aloha tany DG gaz firme ny teo, tsy hoe fiarovako an'ilay DG fa zao fotsiny zavatra tiako teneniko. Manapetra-bola ho izy ianao ny banque mondiale ary manapatra-bola betsaka, izy ny anisan'ny mamatsy betsaka miliara isa-taona an'io Jirama io. DG gaz daholo eny teo, tsy hiditra afa-tsy tamin'ity fitondrany ity DG votsy eny teo hitatsika hoe nisy an'izao nisy détournement nisy an'izao nisy an'ny DG rivo eny teo namoahana fisamborana mihitsy. Nandeha ve ny Jirama? Tsy nandeha ny Jirama. Tonga indray ty ny DG vao normal zany raha banque mondiale mametraka an'le olona raisiko indray amin'ny orinasa anankiray. Raha amin'ny orinasa anankiray manana petra-bola betsaka ato amin'ity orinasa ty dia mba hananako droit de regard hoe inona marina ny mandeha amin'ity zavatra izy zany zavatra iraisam-pirenena zany fa tsisy inona moa ty tsisy miracle. Raha manana petra-bola amin'ity orinasa ty dia hoy za hoe aloha mba jereko ny fandehanan'ity orinasa ty, asiko plan ty orinasa ty, alohan'ny jereko ny fandehan'ity orinasa ty dia tsy maintsy ametraka-olona ao anatin'ity orinasa ty mba andio ametraka ny fotodrafitrasa mba hampandeha n'ity orinasa ty. Zay ne ny antony itenenantsika hoe nitendren'ny banque mondiale io, forcen'ny banque mondiale tsika. Rehefa tsy tiantsika ny banque mondiale ametraka ao dia aza tiavina koa ny volan'ny banque mondiale tonga ao. Fa manina rehefa volan'ny banque mondiale tonga ao dia ho raisitsika hoe ampio zay amin'ity Jirama ty, ampio zay amin'ity zavatra ohatr'izao ty. Fa manina rehefa mametraka olona izy satria izy manana petra-bola be indrindra ao ary mamatsy ny Jirama io dia misy olantsika. Faharoa manaraka an'izay le grève syndicat analan'ny Jirama lasa zay le fanovana moa tsy tafiditra tamin'le fanazavako teo aloha teo. Amintsika amin'izao fotoana zao dia le fanovana dia mandeha any amin'le hoe esorina daholo zao chef fokotany esorina, chef de district esorina, zao esorina. Raha misy faute reny olo reny afaka esorina, esor DG zao, esor DG zao, esor zao dia idony zay. Zao efa manao ny azy koa ny amin'ny havana assurance havana, esoriny DG, ho avy koa ny assurance aro, ho avy koa zao. Za tsy miteny tsy azo esoriny reny olo reny fa misy lalàna fanelana an'ireny olo reny. Misy faute nataony ve, misy défaillance manifeste nataony ve tamin'ny fitantanana an'ilay orinasa. Sa inona ny antony ao ambadika mamotsy ny Jirama? Ataoko angambany ane ny famotsinan'ny Jirama tsy vao zao firy taona zay raha jerevantsika nanomboka amin'ny 2009 nakaty ao ane ny lavaka ny nanomboka ny famotsinan'ny Jirama dia 2009 efa nisy banque mondiale nametraka DG. Le problème ny syndicat koa dia averiko omaly
dia ny vahoaka malagasy misazina hoe raha tsy miala io DG dia tapahanay daholo ny jiro manaraka mazaka ino zany attitude zany za dia mangataka amin'ny fanjakana sy mangataka amin'ny jirama tapao koa ny karahaman'ireo mpiasa ny jirama reo zay tsy miasa satria ny vahoaka ihany koa ny mampay andreo mantony facture sy ny karazany fa hoana ny vahoaka no sazinao dia satria misy réforme ty ataony io DG ny jirama io tsy hoe réforme amin'ny resaka hoe statut ny jirama na ohatra zany fa surtout ny halatra courant ny halatra carburant sy ny processus tsy mandeha ao anatin'io jirama io efa nisy plan nomeny DG io tamin'ny fitondrana teo aloha teo anisany nahitan'izany plan zany amin'ny resaka restructuration any jirama sy resaka relance ny jirama io na resaka négociation na prix zany amin'ireo opérateur mifehy an'io jirama io fa tsy hoe questionna hoe esory fotsiny DG fa voatoa misy tombontsoa voatoatoanao dia jerevany hoe aoka soloantsika io DG io hoe solioan'io président syndicat io DG io dia ho hitatsika hoe ahoana fomba fitondrasana azy fa resaka tombontsoa voakitikitika ao anatin'le izy dia zay le problème zaho hoe tsy poro an'le DG esory io DG io fa le teneniko fotsiny hoe ny izany DG ataonao ny olona manana petrabola be indrindrao no manana droit de regard no manana pouvoir ny endry an'le DG fa ndraiky amin'le resakitsika taloha teo amin'ny resaka fampandrosoana ny Madagasikara tsy fiankinan-doha amin'ny banque mondiale sy ny FMI na ohatra zany tsy ankin-doha amin'ireo tsika raha tsara ny rafitra petrakitsika sy fampandrosoana ataotsika fomba hoana moa ny anendren'ny banque mondiale ny DG ny jirama raha ohatra ny haitsika nampandroso any jirama tsy naka vola tany amin'ireo mpamatsy vola reo tsika fomba hoana fa matotsika naka vola dikan'izany tsy haitsika ny tatanazy dia rehefa maka vola tsika misy fotoana amin'izay ny olona mpampindramola amin'ny teny hoe oka rangahy izy tia oka ty fa zay ve manome vola ina marina zava-misy ato amin'ny jirama ato aloha jerenay akaika sy ny karazany tsy ny banque mondiale ihany fa misy an'ireny famatsim-bola ny Union européen any amin'ireny sy atrasa isan-karazany reny misy anie zany zavatra zany dia manana droit de regard ary zareo hoe ahoana ny fomba hitondrasana nyity fanampiana sy famatsim-bola isa-taona miliara de miliara ka zay eto aloha dia mialatsiny ary marina ny teny ministre ny angova hoe isy ny audit aloha andeha le audit dia hita hoe isy zavatra tsy mety ve raha tsisy zavatra tsy mety kosa hoe tsy mety ny fitantanan'ity DG ty satria zao tonga dia esory izy hoe mitovy amin'ny teo aloha ihany ty aloha hijery olona vaovao fa raha hitanao hoe le zavatra fitondrasina an'le orinasy makany amin'le lalana tiany gouvernemanta ho azahoana tombontsoa sy azahoana résultat aloha izy ho eo amin'ny mahakasika an'le hoe drafi-panarenan'ny tale généralin'ny orinasa jirama matsy no anisan'ny tsika rain'reto mpiasa ireto hoe tsy hita mazava heritaona teorin'ny nandraisan'ny fitantanana ny orinasa jirama tsy hoe tsy hita mazava tapako le fanontaniananao mialatsily amin'izay fotoana zay ny DG ny jirama manao proposition hoe tia nidrafitra mazava hitondrasana ny ty jirama ty apetraka misy orinasa zany misy structure apetraka amin'ny conseil d'administration zany laniny conseil d'administration manaiky an'iny conseil d'administration dia makany amin'ny fanjakana fa ny fanjakana efa ela ny tafapetraka tany zay ny teneniko efa hitako anie io plan ny jirama io efa hitako io fa ny fanjakana teo aloha no tsy mbola ny valide andraso lavy an'le plan napetraky ny directeur général amin'izao fotoana zao le fitondrana teo aloha teneniko tsara zay satria nahoana mety misy tombontsoa zay fa ndraiky teneniko teo hoe le redressement tadiavina mety misy tombontsoa voasakatsakanao dia io tombontsoa voasakatsakana io dia traînena les décisions hoe ty le plan redressement ok aleo aloha mbola hojerevany ty aleo aloha traîneny ty zavatra teneniko aloha zany efa 9 mois ou 7 mois tany zany efa 9 volana tany aloha tany efa teo ambolona tambatry ny gouvernemanta io plan de redressement ny jirama anjaran'ny gouvernemanta amin'izao amin'izay mijery an'izany misy gouvernemanta vaovao tiatsika ve redressé any jirama jerevo zany plan zany mifandraiky amin'le filatsika ve io redressement io ve ny tena tadiavitsika sa aleonao redressement hafa dia eo tsika manapa-kevitra azy ny fitondram-panjakana moa zany hoe nisy zany hoe tombontsoan'olona voakitikitika ve tao anatin'ity hoe drafi-panarenana ny volavolain'ny tantana ny jirama ity ka tsy nakatoaviny teo anivon'ny filan-kevim-pitantanana sy ny mpitondra teo aloha jirama dia teneniko anao tsara problème ny jirama tsy problème teknika ihany
fa problème surtout tombotsoan'olombitsy zay problème ny jirama raha tsika iresaka an'io jirama io de teneniko anao tsara fantatro de fantatro izy io satria efa nitondra karazana hoe projet tao amin'io jirama io mihitsy zay ary anisan'ny miara-miresaka ministre am'izao fotoana zao ndray ihany koa mikasika an'izy hoe relancena le za vao tonga ny fitondrana tamin'ny 2019 efa nametraka plan au redressement ny jirama ny tenanay tamin'izany fotoana 2019 18 mois nangatahana hoe 18 mois io akananty de lestage ty ametrahana ny reto drafitra rehetrarehetra tsy eo Tananarivo ihany fa hatrany amin'ny faritra rehetrarehetra fa tenena satria misy tombotsoan'olombitsy eo mitazona an'io zavatra fomba ahoana moa rehetra secteur privé manodidina ny jirama reto mivarotra 40 centimes de dollar ny kilowattheure nefa jirama mivarotra 14 centimes de dollar fomba olo zany hoe isaky mivarotra 1 kilowattheure ny jirama de perte foana io jiro alefa tsika io rehefa mandefa jiro tsika de teneny fotsiny hoe na mandoa facture aza tsika perte jirama aminy de zay mahatonga ny banque mangataka amin'ny banque mondiale manetsina an'le perte isan-taona sy ny karaha de izy ny bénéficie an'le tsetsin'ny banque mondiale le opérateur manodidina ny jirama mila fahasahiny io fantatro tsara ny problème ny jirama io fa intérêt personnel olombitsy na anao négociation prix zany ianao hoe akoatran'le 40 centimes mbola ianao io groupe io ianao mbola miantoka ny entretien ny jirama zany ianao mbola miantoka ny carburant rehetrarehetra perte normal ianao raha perte de zala mahazo an'le 40 centimes kilowattheure mandeha milliard de milliard ane zany ao anatin'ny amataonany firy ny production ataony zareo afiry ny groupe électrogène manodidina io tokony manana autonomie tsika resaka secteur énergétique zany zavatra ravatra ny teneniko anareo misy secteur tokony ananana tsika mihitsy natao hoe souveraineté énergie io raha vao tsy manana souveraineté amin'io fanjakana hoe miankina amin'ny fanjakana fananam-panjakana direct io fa mbola secteur privé autour ao manodidina azy eo no manao ampimamba tsy manana souveraineté na izany indépendance zany mihitsy tsika na ovina na ovina zay aloha raha voalohany resaka sécurité sy ny défense moa efa tsika iny fa resaka sécurité zavatra teneniko foana io sécurité aéroportière ao amin'ny aéroport olona privé no mitantana azy Amaranty neny Mamoravatomanga mbola izy eo io mbola io Amaranty sisy taninao ve dia omenao privé hitantana azy eo ne miditra tsy mivoaka ny zavatra rehetra na ny entana na ny olona tokony mieritreritra n'izany ny fanjakana hoe resaka sécurité intérieure zany ary resaka souveraineté zany zavatra ohatry zany fotsiny zavatra secteur roa fotsiny teneniko amin'izay mbola betsaka ny zavatra tsy mahita an'izany ianao jerevako direvy tsara ny any ivelany resaka sécurité aéroportière ohatran'izany tsy maintsy fanjakana no mandray tantana azy resaka énergie hitatsika ohatra zay tsika ohatra fotsiny la France ny EDF ane no mitantana an'izany fananam-panjakana zany jerevy tsara ny resaka système bancaire manana petrabola be indrindra de ny fanjakana ao anatin'izany ny atsika ny privatisena de zara raha manana 5 na 10% zara na ny logo any Madagasikara rehefa tsy hitatsony fa ny logo any banque vahiny rehetrarehetra ny hita manodidina zany hoe tsy manana le souveraineté mihitsy tsy ananan'le Madagasikara rehefa tsy manana souveraineté anao tsy manana indépendance ianao zany ane le zavatra tokony jerevantsika rehetra zany ka ny momba ny jirama resahanao teo ampimamba ny momba ny jirama ka rehefa tonga le redressement le plan de redressement ny jirama apetraka dia eo ambony tabatry ny gouvernement de misy voatoatoana de misy lobbyna ny ambadika any tsy azo atao io zao io zay le mipetraka le zavatra de any amin'le DG am'izay ny riatan'le anina hoe tsy mahomby io DG io miaratsiny fa zay zava-misy ny angovo sy ny jirama ny mpiany jirama de ministère maromaro ny ministère ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny ministère ny rano fanadiovana fidiovana ny ministère ny angovo sy ny ankoranafo olona ray de jirama sao de tokony tokana départemanta ry izy ty na omena ministère hafa mihitsy na secrétaire mpanjakana fa lasa zay no mibanao alohan'ny jirama aloha zany hoe baikony tsy mandeha ny rano
Ministeran-drano mamahany iny aloha Jiramany ao ny ery amin'ny fitantanana ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola matetika moa zany de ministry ny angovo foana vao torabato rehefa hoe misy fitantanana tsy mety eo amin'ny Jiramana misy tsy fatomombanana kely ny resaka angovo. Izao le olana tena marina zay tenenao zay satria raha vao ny bibono na vao ny sambo maro kapiteny rehetrika ny farany. Talohany tamin'izany fotoana zany ny Jirama dia ministère ray jiro sy rano malagasy ministère ray misahana azy. Esoriko manokana ny ministère des finances satria ministère des finances tsy misahana Jirama fa tutelle financière ny ministère des finances. Zany hoe tutelle financière izy fa tsy misahana amin'ny resaka fampandehanana ny resaka jiro sy rano fa ny ministère ny rano sy ny ministère ny angovo no misahana an'izy io. Jiro moa dia ny ministère ny angovo iny fa ny rano dia ministère ny rano. Ka rehefa ny sambo mibetsaka ny kapiteny dia rehetrika ny farany. Tiako tenena amin'izay hoe tsy hoe resaka secrétaire d'État amoronana secrétaire d'État indray ny Jirama spécial Jirama raha ohatra zany izy dia amoronana secrétaire d'État indray ny ery Madagasikara dia amoronana secrétaire d'État indray ny société mpanjakana sy ny karazany fa ny efficacité de l'organisation iza ny responsable an'iza ary inona le tanjona tiana hotratrarina, inona ny plan apetraka, fomba ahoana no anatanterahana n'le plan. Zay io questionna zay io plan de redressement io. Inona ny zavatra andrasana amin'ny Jirama? Raisiko fotsiny jiro ohatra na ny rano jiro sy rano. Inona ny zavatra andrasantsika amin'ny Jirama? Dia mba handeha araky ny tokony ho izy ny jiro handeha araky ny tokony ho izy ny rano. Oviana no tokony ho tonga zay tanjony zay. Zay le temps zay. Dia inona daholo ny étape mila atao rehetrarehetra? Inona ny zavatra problème technique? Inona ny problème financière? Identifiena le olana aloha. Rehefa identifienao amin'izay le olana dia inona ny vahaolana? Rehefa hitanao le vahaolana ty chaque problème hoe ty ny olana anankiray dia zao ny vahaolana, ty ny olana dia zao ny vahaolana. Dia oviana amin'izay eo amin'izay le fotoana, oviana chaque olana omenao calendrier hoe ty zavatra ty 3 mois ny anaovana azy, ty zavatra ty 3 mois fa tsisy transparence koa le zavatra ohatr' zany. Io fitantanana société ohatr' zany foana misy objectif dia refesina ny objectif hoe telo volana nomena an'ity ohatra na enim-bolana nomena an'ity. Raha enim-bolana nomenao azy atsasany iny volana iny telo volana anao manao évaluation semi évaluation hoe tratra ve hatramin'izao ve mandeha araky ny tokony ho izy le tanjona tratra sa mila ajustement sa mila inona. Ohatr' zany fitantanana ny orinasa ka raha tsy miainga amin'izay de plan de redressement ohatr' zay tsika fa manno fotsiny tapaka ny fantsona ry satria izao dia vidy fantsona indray aloha dia tapahana fa tsy hainy zavatra global. Le problème global misy eo amin'ilay firenena dia eto ihany tsika ny menimenina ny rano sy jiro. Efa nisany zany ohatrany hoe resaka fantsona tamin'ny fitondrana teo aloha hitantsika tsara l'Union européen efa nanome enveloppe ny resaka 200 millions d'euros tamin'izany tamin'ny fitondrana teo aloha hoe anamboarana resaka fantsona rehetra satria le problème an'le rano efa arafesina ny fantsona hoe tsisy fanamboarana. Hitanareo tsara le problème zany tsy identifie araky ny tokony ho izy fa hoe zao aloha zao afantsona dia iny aloha zany hoe dia zao fa tsy hoe inona marina le tena problème. Any daholo anie le olana eo amintsika le identification le problème tsy hain'le fitondrana tsy fitondrana ty ny teneniko fa fitondrana teo aloha hoe inona le problématika ary inona le solution ahoana ny calendrier apetraksika. Zany zavatra rehetra zany mila sur la table zany ary fantatry ny vahoaka malagasy hoe zao. Dia zay koa ny teneniko amin'ity fitondrana ty tsy hoe efa miasa zay efa miasa inona le asa ataonao omeo calendrier zay hoe zao problème dia zao ny calendrier anaovana an'ity zavatra ty. Zay ny zavatra tokony ho isy ary zavatra tokony apetraka fa raha tsy zany tsika dia hoety foana ifampimenimenina eto foana dia hoe diso fanantenana indray tamin'ilay tolona avy eo dia hoe zao ve le fanavoazana dia zao ve le hanina aoka tsy ho tonga amin'izay tsika fa ametraka n'le drafitra araky ny tokony izy tondrasana n'le firenena amin'ny akapobeany mihitsy sy reny orinasa mpanjakana reny. Problème Jirama jiro ndray tenena ao ne misy perte technique efa identifié daholo ve le perte technique raha misy le production hitanao zao zavatra magaga ny Jirama raha ohatra hoe miproduire 5 méga ohatra ny opérateur anankiray ohatra fotsiny manao production na 5 méga rehefa lasa le 5 méga misy perte technique. Iny perte technique iny zany hoe perte tsy azo ampiasaina iny fa very eny an-dalana eny amin'ilay distribution
dia le opérateur tsy izy tsy mirarana an'izany 5 méga ny ao anaty contrat ny produisevanay a payenareo io perte technique io na 4 méga zany lasa le perte technique mbola payen'ny fanjakana zany hoe iny dia efa perte hafy identifieny zao fitondrana zao ve zany zavatra la perte technique fa tsy focaliser am'le financiera fotsiny raha tsy voavahanao le tena olana hitanao le tena olana hoe inona daholo ny olana tsy ho voavahanao tsy ahita vahaolana ianao fa lasa vahaolana apetatoko foana groupe rery zao ndray ary vidy pièceny zao ndray satria tapaka ary dia ohatr'izay foana atsika ho eto verenako ny mahakasika ny fitondram-panjakana ny lafiny politika iny tafapetraka iny ny mpikambany eo anivon'ny gouvernemanta raha ny fahitana Andriamatoa Serge Jovial filohan'ny antoko afima ny firafitry ny gouvernemanta zay tsy nisy fiovana aloha zany tamin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina gouvernemanta tsa Christian akoatry ny fametrahana ilay ministre-mpanjakana ny sahana ny vanovana eto amin'ny firenena zany mety ho vita azo tsapahitanana ao anatin'ny roa volana tokoa ve ny asa ataon'ireo mpikambany eo anivon'ny gouvernement zay le teneniko hoe aza manao populisme fotsiny tsika aza manao populisme fotsiny tsika dia io resako foana io raha manendry premier ministre manina ray volana izy rehefa tsy mahavita izy ina ny premier ministre ray volana dia hitanao zay koa ny gouvernemanta roa volana ko fahitako an'io gouvernemanta io dia za ny akabeaza ny teneniko olona tsy nanana expérience betsaka ny olom-baovao betsaka koa ny efa teo aloha afaka resahana misy koa fa tsy nanana fahaiza manao amin'ny resaka administration publique dia noho izany na resaka fandraisana ny tanana n'izany zavatra zany dia efa mitady fotoana vitsivitsy azonareo tsara dia fametrahana ny drafitra na ny loi de finance ny lanina teo ny mbola loi de finance natao teo ny mbola loi de finance napetraky ny fitondrana teo aloha zany hoe mbola tsisy fiovana andrasana ka ina ny zavatra andrasanao anatin'ny roa volana mbola loi de finance iainantsika amin'izao fotoana zao mbola loi de finance lany tamin'ny 2024 loi de finance 2025 iainantsika amin'izao 2026 raha tsy avy any amin'ny rectificatif any zay vao hoe hita le politique générale n'le fanjakana hoe ahoana satria ny politique générale tenenao tokony mireflete ao anatin'le loi de finance io fa rehefa tsy ao anatin'ny loi de finance io dia zany hoe mbola mametraka n'le zavatra le continuité amin'izao zavatra hita mbola continuité aloha afatsy ny le tenenao teo natao fotsiny ny ministère d'état nampidirina ao anatin'izy io le ministère d'état en budget fanjakana zay fotsiny ny zavatra fiovana fa na ny taux de croissance azy hitanao zao taux de croissance 4,8% nefa tsika nandalo an'le crise teo amin'ity taona ity dia za 4,5% no andrasana amin'ny décembre 2025 nefa tsika nandalo an'le crise teo betsaka ny orinasa ny katona betsaka ny orinasa tsy namokatra dia ho tratranao ve zany tsy tratranao le 4,5% da hoe misy problème budgétaire amin'le fanjakana amin'ity taona ity zay aloha dia ianao ndray prévoir 4,8% croissance amin'ny taona ho avy basé anao satria le étude nandrefetana ny loi de finance igny dia zavatra efa nybasena tany amin'ny mois de juin tany amin'ny mois de juin mois de juillet tsy nisy an'le paramètre économique nanomboka tamin'ny 25 septembre fitokanana sy ny karazany ireny problème fikatohan'ny firenena sy ny grève sy ny karazany ireny tokony misy révision zany na eo ihany koa ny taux d'inflation eo ihany koa ny masse salariale tsy tenenako amin'izany augmentation de 26% ny masse salariale efa zavatra prévoir tamin'ny loi de finance natao teo aloha zany anana engagement amin'izany hoe fanjakana zavatra rehetra zany tokony jerevana daholo dikan'izany raha manome aza manao populisme fotsiny hoe anatin'ny ray volana anatin'ny roa volana io dia isy résultat sahala amin'izay ihany koa le bien malaky tsy manao populisme tsika hoe anatin'ny roa volana na telo volana na 5 volana io dia ho tafaverina eto daholo ny vola rehetra le bien malaky any Madagasikara tsisy zavatra ohatr' zany fantaritsika rehefa averiko indray ameko exemple ianareo i président ny Libye teo aloha Kadhafi i président teo aloha Omar Bongo sy Omar Bongo moa zany farany teo ny Gabon misy bien malaky eny na ny France na ny Suisse na Liechtenstein na amin'le firenena samihafa fa mandeha procédure judiciaire betsaka reny
ny Kadhafi fa firy taona zay nahafaty azy. Les fondations suisse déjà milliards bloqué ny trésor public suisse. Ny fananany avoaran'ny Kadhafi ao amin'ny total saisissany gouvernement frantsay tsy miverina tany amin'ny firenena. Io bien malaky io tsy voatery vola fotsiny fa mety immeuble io, mety participation financière amin'ny grande société io, mety zavatra dikan'izany tsika tsy hanao zavatra populisme fa manao méthode de travail fa zavatra mataonany maro betsabetsaka reny zavatra reny vo raha iaboutir satria le firenena misy an'ireny zavatra reny koa de tsy maintsy hiteno le infraction ne commis teo amin'le tanànanay koa le blanchiment sy ny karazana dia eo le juridique après zay aloha idirako kely mikasika an'iny. Ka raha hoe anatin'ny ray volana 2 volana ianao ahita résultat tsika rehetra mitsapa azy. Ray volan'ny premier ministre aloha efa ho tapitra amin'ny le 20 ngambany izy le 20 novembre dia ina le zavatra azotsika pahitanana. Ireo solombavambahoaka indray eo anivon'ny antenimehera pirenena ny fahitanao an'le hoe firafitry ny vondrona parlementaire amin'izao fotoana izao mivadibadika. Nisy niala tamin'ny vondrona nisy azy, nisy ny nandrava ny vondrona misy azy. Raha ny team zao niala tao amin'ny firaisan-kina, ny Irmar sasantsasany mivadika lasa majorité présidentielle, lasa mivadika miaraka amin'le filoha amin'izao fotoana izao indray zany le Irmar reo amin'izao fotoana izao zany. Inona no fahitanao an'le hoe politika ao amin'ny antenimehera? Tsy mahagaga ny zavatra tsy mahagaga ana député ny tano amintsika tao ny solombavambahoaka efa hatramin'izay mihitsy. Androany manga rapitso orange afaka pitso zao indray zao le tendance sy ny karazana. Mialatsiny raha miteny an'izany fa zava-marina zany ny tiako tenena amin'izany dia zao hoe efa niresaka momba ny lalam-panorenana momba ny député dia tsy afaka mivadika amin'ny groupe parlementaire zay nalany azy na ny vondrona zay nidirany ao amin'ny assemblée nationale. Ny saisissé mo hitatsika nanao saisie ny président l'assemblée nationale amin'izao fotoana izao any amin'ny ACC ny interprétation an'ilay article amin'le constitution ary ihany koa ny momba ny lalàna mikasika ny parti politique ho hitatsika eo ny avalin'ny ACC fa tsotra ny zava-misy dia hoe le foto-kevitra ijoroana mihitsy zany ny mpanao politika eo amintsika io ny olana ao amintsika eo. Le foto-kevitra ijoroantsika tsy miainga avy amin'ny doctrine ny parti politique iray fa miainga avy amin'ny situation zay misy any hoe zao indray zao ny malaza, zao indray zao ny zava-misy dia aleo aloha hivadika ka aleo aloha hanao an'izao ka fa tsy misy foto-kevitra ny parti politique ao amintsika hoe ty foto-kevitra tia hiditra ao amin'ity parti politique tia satria ty foto-kevitra ty no mandresy lahatra zay ny hidirako amin'ity parti politique ty fa ty aloha zao no malaza dia ato indray aloha azo hitatsika eo ny avalin'ny ACC fa ny amiko manokana aloha dia ireo député zay nivadika tamin'ny groupe parlementaire misy azy amin'izao fotoana izao nanjika lalàna izy ireo ary tokony raha lalam-panorenana zay niteneniko teo tokony prononcer ny ACC mikasika an'izy io. Raha ny mahakasika le hoe ao amin'ny antenimehera pirenena izay ihany tamin'ny fanendren'ny premier ministre lehibe ny gouvernement io dia niteraka ady teo amin'ireo solombavambahoaka izy io hoe teny avoloha vao nafantatra an'ilay premier ministre lehibe ny gouvernement io izy io ny sasany ray nilaza fa nifanekeny izy io nisy ihany koa no laza fa nanao sy ny taratasy fotsy ireo solombavambahoaka nanolotra ny premier ministre io zany. Raha n'izao sarisary misy izao zany eo amin'ilay mpanatanteraka sy ilay mpanaramaso mety inona nisy eo afaka rovolan'andra tena hoe ampiarina tokoa le hoe rehefa tsy azo tsapahitanana ny asa tsy hitataratra ilay fanovanany hoentina politika ny fanjakana indray sy le hoe mpanaramaso. Indray aloha dia anjarany tsika vahoaka malagasy anjarany tsirairay no mijery an'iny hoe tafita ve ny tolona, tafita ve ny afatra, nisy ve fiovana azo tsapahitanana tamin'ilay fangatana zay atao. Anjarantsika tsirairay no manao an'izany sy mandefa lahatra an'izany. Za tsy hiteny hoe tsy tafita zao ny tolona dia andao hidina an-dalambe andao anao an'izao indray, tsy hiteny an'izany fa anjarantsika tsirairay hoe
mifandinika hoe tafita ve io zavatra io sa tsy tafita fa amiko manokana aloha mbola ray volana zay mbola trop fa ny zavatra tsisy am'izao fotoana zao fotsiny mbola andrasana moa am'izao fotoana zao de le politique générale de l'état hoe inona ny solodalana rehefa manao kabary ny premier ministre eo amin'ny assemblée nationale hoe zao ny priorité nyity fanjakany ity zao ny zavatra enina tena kianja tena izy moa tsy tena kianja tena fa le niteneninao teo hoe misy arana ny sombavamboaka tsy nahafantatra azy fa efa tarivo nahafantatra azy iny moa efa nataoko débat efa nidiscuté ko hatramin'izay iny efa zavatra efa niteneniko hatramin'izay iny hoe le fomba le fonctionnement zay le tohin'le teniko teo le fonctionnement le solombavambahoaka atsika ao mihitsy zay mihitsy ny problème satria efa hatramin'izay io tsy hita amin'ity fitondrana ty ihany fa députation efa elaela ihany zay ty majorité à géométrie variable ty raha ohatra nisy transparence raha ohatra hoe tena nanana majorité marina na ny andrena ny premier ministre iny tokony teny fotsiny hoe tsika nefa inona moa zavatra nangatany vahoaka malagasy tena mikianitra ankoatra ny jiro sy rano fanajana ny lalàna fahamarinana raha misy ny fahamarinana tao anatin'iny décision iny toko tenenina vahoaka fanjakana zany hoe reto any nanao sonia nanendry io premier ministre io fa tsy hidirako lalina moa io fa zavatra efa nazavaiko ankoatrin'izay koa izy moa no manana fahadisoana le olona nampanao sonia blanc anao ve sa ianao nanao sonia fay blanc eo manko tsika ianao ve dia tsy mba manana eritreritra tsy mba manana faranita-tsaina hoe anao sonia tratasy anankiray tratasy fotsy dia ina ny hitadiavana n'ity soniako ty tsy mba mametraka fanontaniana ve andoly fa ny vahoaka dia miandrandra fiovana io fiovana io tsy andry any amin'le rafitra foana atsika hoe anova rafitra fiovana amin'ny toetsaina fiovana tsapahitanana amin'ny toedraraha hitondrasana ny firenena isan'andro zay zavatra tadiavan'ny vahoaka malagasy raha misy ary zany lay fitoanando am-pirenena fakakevitra hatao any amin'ny faraparan'ity taona ity raha nambaran'ny filoham-panjakana aloha zany zay fampanomanana ny avy amin'ny FFKM sy ny minisy-mpanjakana isahana izay raha nisy foana izay fakakevitra izay natao tao amin'ny firenena fitoanando am-pirenena ihany koa fa taoriana izay dia tsy misy tanteraka ireny hevitra nalaina tamin'ny olona rehetra ireny fa lasa ohatrany hoe fotoana fotsiny lany ny vola ny very ny karakarahan'ireny zavatra ireny raha ny fahitan'Andriamanitra sy Besoviala inona no tokony atao zany mba tena hoe isy azo raisina le hevitra avy ny fakakevitra izay atao eto amin'ny firenena zay le olana eo amintsika eo ny sasany aza moa ny tratasy soniavina hitantsika reny accord de Dakar accord de C zao hoe zavatra ny soniavinao zao lavinao zany daholo fanaovana politika eo amintsika manao sonia ianao engagement iraisam-pirenena dia lavinao tsotro zao zay aloha voalohany reny faharoa manaraka an'izay eo ihany koa le deuxième problème efa nisy ny concertation inga enendray mandeha ty manantena foana atsika zay le tempéramentsika magasy zay raha mbola misy ny farany tsy ho foana ny fanantena manantena foana atsika hoe enga le concertation indray le hevitra mba le hevitra hitadiavin'olona ny ivoaka eo dia le iny hevitra tadiavin'olona iny dia iny no rafetina dia iny no avoaka amin'le rafitra tadiavina fa zavatra roany eny zavatra misy teto amin'ity firenena ity na tsy arahana mihitsy le zavatra zany hoe na inona le soso-kevitra sy le zavatra miseho dia tsy narahana zay aloha voalohany na efa misy zavatra tiana ho atao dia sorasoratana any dia manao an'le saritsary n'le concertation nationale dia iny amin'izay hoe tia ny fehikevitra nandritry ny concertation nationale zay zavatra roa zay foana ny misy teto amin'ity firenena ity tadiditsika tsara tamin'ny 2010 nanao ny constitution 2010 io 4e république io tadiditsika tsara nisy nandrafitra azy fa nisy ny fakakevitra tsy nisy hevitra ny raisina avy eo fa le zavatra le tao amin'le olona nandrafitra azy hoe inona no mampetipety any ihany na inona mampetipety any ihany dia zay nanaovana le constitution
amin'izao fotoana zao. Ka oenkany tsika hoa tokony mijery ny lasa foana mba ahafahantsika manorona ny ho avy. Fa raha tsy jerevantsika ny tantara, tsy jerevantsika ny lasa, tsy afaka anorona ny ho avy tsika hoe zao daholo ny erreur natao hoe. Ohatran'izany koa idirako ihany iny anaty farangisosina fisamorana ny syndicat, ny président syndicat fisamorana zavatra efa nisy teo aloha zany ka aoka zavatra ohatrena ndraisantsika lesona fa tsy mbola mamerina ny zavatra, de inona le fanovana tytsika atao fa tsy mamerina le zavatra efa nataony teo aloha ihany, tsy seratsiaritra iny. Ka zay koa ty concertation ty, ka i concertation io engany mba tsy le concertation efa nisy hatrin'izay indray nitondrasana azy de atao zay mampetipety azy eo de hoe indray ity zao lalam-pandrenana 5e république, ty indray zao drafitra raha tsika, ty indray zao zao, ty indray zao zao, diso lalina tanteraka tsika. Aoka tsika ifantoka mihitsy amin'le ny ho avy ny taranaka, inona le rafitra tsika apetraka, le olombelona aloha, le toetsaina mila ovaina, de veo inona am'izay le rafitra lalam-panorenana apetraka, tsy iova isaky ny 5 taona isaky ny 10 taona hoe isy grevy ndray vo anova azy fa zavatra ibanjina ny taranaka, ibanjina ny faritra, surtout ny faritra, satria ty centralisation ty efa dépassé, mijaly ny faritra. Zay tokony eritreretina ary zay tokony ifantohana amin'ity fandrafetana n'ity rafitra vaovao ty. Misy mivoy amin'izao fotoana izao ny hoe état fédéral, état régional, amp'izay ny hoe état unitaire, fivangon'ny fahefana tamina olom-bitsy, olon-tokana, ny any faritra no misedra olana ihany koa tamin'ny fandraisana fanapa-kevitra hatramin'izay. Ny fahitan'Andriamatoa Serge Mbe Sofial, andreo voizindreo amin'izao fotoana izao, inona no tsaratsara kokoa, état régional sa état fédéral? Zao ny zavatra teneniko le centralisme aloha iny efa esory any, efa tsisy ilana n'intsony l'état unitaire, efa natao impiry zay teto amin'ity firenena ty. Fa ao tao any centralisme de nitarika iny fanapara-pahefana, fanangorona-karena, sy zavatra rehetrarehetra nisy napahatra ny firenena io hitanao tao amin'le centralisme daholo. Dikan'izany manova modely tsika, ohatran'ny firenena rehetra manova modely io, tsy mila mifantoka amin'ny zavatra anankiray ianao. Ny débat amin'izao fotoana zao tokony orientena any amin'le zay zavatra zay hoe za moa tsy hoe état régional fa ny souveraineté régionale, autonomie des régions. Zay ny voalohany proposition ataoko zany. Souveraineté des régions zany hoe souveraineté administrative, souveraineté financière, souveraineté politique. Zay le autonomie des régions. Azonareo tsara. De faharoa misy ihany koa mivoy an'le fédéralisme. Ko manina raha atao constitution anankiroa, rafitra anankiroa, de ny vahoaka no mandrafitra an'izay zavatra zay mandany azy hoe ty ny metimety aminay na ty tsy metimety aminay, fa tsy zavatra anankiray unilatéral foana, unika foana hoe ty de enina tsy aoka tsika ivola ty atsika ivoaka amin'izay zavatra zay, zay fomba mampanao zay. Tadidionareo tsara Andriamatoa professeur filoha teo aloha, professeur Zaferberg, efa nanana n'io hevitra io ane izy. Raha nanendriny Andriamatoa Omera Belgique izy premier ministre tamin'izao fotoana zany de ny tanjony napetraka tamin'ny Omera Belgique hoe io constitution atao de zavatra anankiroa mba hampisafidianina ny vahoaka: autonomie des régions, de fédéralisme, de anjarany vahoaka no misafidy. Rehefa tonga atao hitatsika ny conflit nisy teo amin'ny professeur Zaferberg sy Andriamatoa Omera Belgique, hitatsika zany tsy nanaraka an'iny Andriamatoa Omera Belgique fa nanaraka ny zavatra nataony Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany amin'ny constitution 4e république iny de hitatsika nytoyany de aiza izy fa aza atao zavatra anankiray ihany no proposena amin'ny vahoaka, fa atao roa. Miteneniko ihany le roa zay mety misy hevitry ny hafa koa hoe zao koa de io le hitadiavana an'le concertation nationale. Fa jerevinareo tsara fa zany hevitry zany tsy maintsy hivoaka foana eo amin'le concertation nationale, fa aza fena na aza itofena zay hevitry zay
fa aleo ivoaka araky ny tokony ho izy. Hatramin'izay moa sy teto Madagasikara dia mifidy fotsiny ny olona hoe eny sa tsy rehefa mifidy ny lalam-pandreniny io, fa tsy fantatry ny olona ny voarakitra ao anatin'ilay izy. Mbola vitsy ihany koa izany malagasy mahavita mamaky hatramin'ny farany ny olona lalam-pandrenana io, fa rehefa misy ny adevitra politika eto amin'ny firenena dia iny vao misy miseho azo mahafantatra an'ilay izy ny mpanao politika, mampahafantatra an'ilay izy amin'ny vahoaka, ilay azony tombontsoa manokana ihany. Fandrafetana an'io zany a miainga avy aiza avy meloan'ilay fakakevitra atao, fakakevitra nasional. Le fakakevitra any ambany mihitsy hatrany amin'ny région, any amin'ny district, any amin'ny commune any alaina ny hevitra misy ratra rehefa manina antsika rehefa manao fifidianana dia makany fotony any, fa manina rehefa misy ny fifidianana dia any fotony. Hatrany amin'ny commune, any amin'ny fokotany andehanana daholo misy bureau de vote. Ko manina rehefa haka hevitra ianao a tsy anontaniana ny olona hoe inona ny hevitrinareo mikasika an'izao, mikasika ny toetra ara-pirenena, mikasika an'izao. Zavatra teneniko aminareo zao a, niresaka tamin'ny maire anankiray a, dia misy any ambanivohitra any izy, dia misy ny vahoaka ao aminay izy mbola tsy mahafantatra hoe fa niova lety fitondram-panjakany ty, mbola rajoelona ny filoha, zay ihany fantatra zareo any. Hitanareo zany le désinformation, tsisy information mihitsy zany miparitaka manerana Madagasikara. Nefa rehefa misy ny fifidianana tonga rehefa fahatry zay, dia tiako tenenina amin'izay dia zao hoe fakakevitra ny amin'ireny zavatra eny, tsy hoe tsy mahay ny olona, fa nataony tsy nampahay azy, tsy nampahalalana azy. Mbola kely zay tamin'izany fotoana zany a, nisy ny fampianarana atao amin'ny radio national. Aiza moa eto Madagasikara RNM tsy maheno ny RNM mba teneno a. Tokony misy ny fanadidi, rehefa misy zavatra atao zany tokony eo amin'ny RNM. Rehefa misy hoe tia ny lalam-pandrenana dia misy ny pédagogie atao amin'ny RNM isaky ny amin'ny 5 izay raha tsy diso, mbola kely zay tamin'izany fotoana zany, amin'ny 5 na amin'ny 7 ariva dia misy 30 minutes isan'andro alazavana zavatra ao anatin'ilay izy amin'ny teny gasy mba ho fantatry ny olona manerana ny Madagasikara. Dia anjara ny olona amin'izay tsisy olona tsy mihaino radio na any ambanivohitra any rehefa arivariva eo amoropatany eo mihono radio daholo ny olona rehetrarehetra. Zavatra niainanay zany na any ambanivohitra be any mihaino radio ny olona. Dia zay le pédagogie atao, fa tsika zany a ny formena fotsiny hoe misy elita vitsivitsy dia ny rehetrarehetra tsy ilaina hevitra reny rehetrarehetra reny, na reny ary mifidy atao heny fotsiny ty alatrao na hoe vidiana vola fotsiny hoe ty mandatrany ty nareo dia zay, satria zay ny zarana le vahoaka malagasy, fa tsy ny zarana le pédagogie civique ohatr'izay hoe ampianarina azy hoe zao le constitution lalam-pandrenana. Inona moa misy tsy mahafantatra reny tenenao zany lalam-pandrenana zany, inona moa itadiavana zany lalam-pandrenana zany, misy tsy mahafantatra an'izany. Dingana lavitra ezaka izy ty, rehefa anao fanovana sy fanorenana dia anao aorina mi, fa tsy hoe efa rindrina efa misy tafo dia efa eo le trano dia ny tafony ihany no soloanao. Tsisy dikan'izany, rindriny mbola eo, fototra mbola eo. Fanorenana zany ianao raha vao mihitsy dia manorina. Dia anatin'ny fanorenana ny pédagogie zay ampianary ny olona. Mahakasika ny lalam-pifidianana manao ahoana indray tokony heverina any amin'ny intérieur ve izy io, satria io ihany koa no lazain'ny sasany fa niteraka ny ady fifanandrinana ara-politika teto Madagasikara taorin'ny hoe nananganana tena ady foana izy io. Ary za omaly nanao interview tamin'ny ainao manjery iraisam-pirenena anankiray dia nanontaniana zareo mikasika an'izy. Fototry ny fifidianana Madagasikara dia zavatra anankiroa, ny ACC dia ny CENI. Zay aloha voalohany fototra zay, na tiatsika na tsy tiatsika. Ny CENI eo amin'ny resaka fikarakarana ny liste électorale sy ny rehetrarehetra, ampitsopitso ny rehetrarehetra, mbola tsy resaka le lalàna mikasika ny fifidianana, mbola tsy resaka an'iny. Ny ACC iny koa rangory fototry ny hafa loza, ozy ilay filoham-pirenena teo aloha zay loza, satria ny antony reo any problématika eo amin'ny fireneny, tsisy indépendance reo CENI zany, tsisy indépendance. Anarany fotsiny indépendant fa tsisy indépendance. Mbola manana ny ACC mitovy amin'izay ihany, mbola manana quota ao ny président de la république, ny fitondrana, ny député rehefa maronisa ny filohany atokony filoha eo am-perinasa dia inona moa fa tsy ny olon'ny filoha ihany no mipetraka ao, dikan'izany ny olon'ny fitondrana no mipetraka eo.
dia misy itendreo hoe raha verina any amin'ny ministère de l'intérieur dia ka ministre koa ny olona tendreny premier ministre sy filohan'ny repoblika eny tendreny zany fa tokony isy hoe tokony mpiasa ny ministère zany manana an'izay indépendance zay rehefa resaka fifidianana ohatra ny firenena rehetra aty Afrika ihany any misy an'izany série zany ahafahana manipuler zao rehetrarehetra zao fa manina ny ministère de l'intérieur manana an'izany tsika zany mikarakaran'izany fifidianana zany ro administrateur civil sy ny karazany reo ve fa zay ny teneniko le olona le toetsaina ny ACC tsy tahitra raha tsy misy grève raha tsy voany inona moa ty pression an'ny lalambe sy ny GNZ sy ny karazany dia sy tonga saina dia zay vao mody hoe taizanareo communauté internationale tamin'ny fahatrano vahoaka ary nareo ACC taiza tamin'ny fangalaram-bato sy ny karazany nareo CNI nareo ny fototsy ny rangoroafo ny fahantrana an'ity fireneny ty zay aloha mikasika an'iny institution reny dia ny lalàna ihany koa mila amboahany io lalàna mikasika ny fifidianany mila mazava dia za ina le atao hoe le pré-campagne mila atao ny lalàna zany pré-campagne fa tsy hoe mbola tsy fantatra koa reny zao ny élection dia amin'ny janvier ohatra efa misy manomboka efa manao anina rehetrarehetra show rehetrarehetra mila fantatra le pré-campagne hoe inona le lalàna mikasika le pré-campagne mila fantatra koa pendant les campagnes hoe zao les campagnes zao le financement ny parti politique resaka financement ny parti politique ny transparence an'izy io mila fantatra daholo mila limitena koa ny fond de campagne inona ny antony limitena zany rehefa tsy manambola anareo mijanona ozy ny ray zay tsy question zay fa matoy ianao miopapana ny vola raha fa tsy vola avy aminao nisy olana nome volanao miankina zay le transparence miankina misy olana nome volanao misy contrepartie tsisy olana nome volanao zany hoe tianay anao tsara bika be anao tsara tarehy be dia tia ny volana vanao campagne tsisy an'izany misy contrepartie foana ka zay mila le transparence firenena rehetra mandroso misy an'izany liste ny olana nome fanampinanao publiena hoe reto daholo ny vola niditra taminay amin'ity campagne ity société nanome izy ty société société ny individuel ny olona personne physique tia nanome azy itadiavana système mihitsy io zavatra io système ana transparence fa raha tsy zany biaisé foana le fifidianana diso lalina foana ny am'le fifidianana sy ny karazana za tsy mitena tsy mitady vola fa mila transparence dia mila limite an'izany resaka fond de campagne fomba ahoana moa tena resaka teneniko aminareo 60 millions 65 millions 66 millions 66 millions nombre de population en France 18 millions maximum d'euros maximum fond de campagne hitantsika problème Sarkozy amin'izao fotoana izao amin'ny fitsarana rehetra zay mahazo azy ny dépasse ny limitiny izy rehefa nataony fanadiadiana 18 millions tsika ao 32 millions eo nisan'ny vahoaka malagasy za raha fa 10% an'izay no mifidy na ataontsika hoe 20% an'izay ataontsika an'izay dia misy any amin'ny 100 millions de dollars any fo izytsika dia izy nanomenao 100 millions de dollars dia ina ny contrepartie an'izy io dia mahagaga avetsika raha ataon'olo ampimamba ny jirama atao mpimamba ny arem-pirenena ny croma ampimamba ny société sasatsasany tsy gaga amin'izany tsika Arimato Sergimbe Jovial taprasady ny fotoana nafahantsika andresaka tamin'ity atoandro ity teto amin'ny CM radio efatra amin'izao tipika valo inona no azonao amtinana reo avoresaka ireo ary afatra ihany koa aty fa amin'ny vahoaka malagasy mandeha tokoa le fotoana rehefa miresaka dia tsy hita hoe mandeha le fotoana fa misaotra anareo aloha misaotra anareo tamin'ny fifampiresahana tsy fandiniana rehetra fanakalozana zay nisy tamin'ity anio ity ny zavatra teneniko angambany zavatra anankiroa ny atefako angambany ny atefako amin'ny vahoaka malagasy fotsiny aoka atsika nova toetraina na tsika manana fahefana amin'izao fotoana zao na tsika eritreritra aka fahefana rapitso na tsika vahoaka malagasy amin'ny akapobeany aoka atsika andiny tena anova le toetraina alohany anovana an'le rafitra faharoa manaraka an'izay ny mpitondra ihany koa matoy ianareo tonga amin'izao hitondra ny firenena amin'izao nomeny vahoaka malagasy an'io fatokisana io na dia tsy tamin'ny alalan'ny fifidianana azy
fa tamin'ny alalana fidinana an-dalambe nisy namoizana ny aina dia misy tamberina tadiavina aminareo. Zany tamberina zany aza disoina fanantenana nyvoaka malagasy ao amin'ny sehatra rehetra. Aza manao resaka populisme fotsiny fa resaka asa vita ny tadiavina, asa tsapahitanana ny tadiavina voaka malagasy amin'izao fotoana izao. Zay ny zavatra nitolomana, zay ny zavatra nidinana an-dalambe, zay ny zavatra ho tsapain'izy ireo, tian'izy ireo ho atongavana amin'ny sehatra rehetra, zany na fampianarana fanabeazana na ny jiro na ny rano, famoronana asa, ataoviny transparence amin'ny resaka politique fiscale, ampiakaro ny taux de pression fiscale, betsaka loatra mba hidiran'ny fanjakana vola amin'ny kitapom-bolam-panjakana, betsaka loatra le secteur informel hiankidoha amin'ny banque mondiale dia hoe efa hiala amin'io tsika, lasa populisme fotsiny hiala amin'io an'inony na karaha manam-piasam-panjakana anao ara 65% mbola miankina amin'izany. Inona ny alanao amin'io? Aza manao populisme fotsiny. Jerevony inona ny politique économique ampandrosoana an'le firenena amin'ny secteur privé. Jerevo hoe fomba ahoana irelancena an'le économie na amin'ny resaka énergétique zany, infrastructure zany, amin'ny lafiny rehetra zany, secteur primaire, secteur secondaire, mba tsy hiankidoha amin'ny any ivelany intsony. Jerevo ny momba ny politique monétaire atsika amin'ny banque centrale io, mbola jerevany izy io. Zao mialatsina somary idirao kely, nisy le fanambarany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoe dia vita ny banque centrale le sorina nalaina fomba ahoana zany, iza ny responsable zany, miala ny tsisy ny vola ao, ritra ny vola ao, ritra natrany amin'ny volamena ao anatin'ny banque centrale ao, iza ny responsable ny gouverneur ny banque centrale, responsable sy ny mpiasa ao, mila atao any zany. Ary mikasika le audit idirako ihany koa le mikasika le audit hoe ny cour des comptes anao an'le audit. Ny zavatra tiako tenenina dia zao, cour des comptes ne isa taona efa manao audit, efa manao publication ny resaka ministère rehetrarehetra amin'ny auditiny ministère rehetrarehetra. Dia hiverina indray ve izy anao audit ny zavatra efa nauditena, fa audit externe, cabinet d'audit externe ny tadiavina mba hanao an'izay contre audit zay ahafantarana ny zava-misy marina. Zay ngambany fa raha ivalaparana eto ny fotoana na adiny 10 aza atsika betsaka ny zavatra azo resahana, fa dia saotra atsika rehetra ny atokantrano any ny nanaraka ny aino any tafatafa, misaotra nareo mpanao gazety ihany koa, misaotra ny teknisiana nanao ny fomba rehetra na fahatsika mitafatafa amin'izao anio zao, fa dia misaotra betsaka tompoko. Makasitraka rindrina ny mato Serge Fimbe Jovial namaly ny fanasana tamin'ity atoandro ity.